Mamerina miarabantsika rehetra tokantrandray a ny ambasadrny soasiadiano mandroso tokatrantsika indray ny amin'izaon'io zao miarabantsika rehetra samyteny soa tonga amin'ny fampianarana larana fahininy atsika zay mitondra loteny hoe tsy manota intsony zay ao amin'ny osoa zay torin zyady zay moa zany ny tenako zay fa maninona zay indrindra zany zay reo valitsika fa maninona ny eo amin'ny osoany tsy manota inona ny antony mahatonga an'izay ary eo anatin'ity fandarantsika tytsika vo afaka mametraka fanontaniana noho ny am'le hoe ny ao amin'ny jesosy de mpanota daholo ary miveriny amin'ny elo mihitsy indreo a ny ao amin'ny osoa kosa ny tena hafa mihitsiny izy ary tia le omeko anao zay le hoe eto anao de hita am'izay hoe zatra tsy azo angalarina tahaka ty fampianarana ty satria tsy zatra mandeha ho azy akory le hoe afaka mifahotana fa misy digina sy laminasana le mihitsy ny izy tosanao hoe voalohany aloha inona tonga n'le olona lazaina hoe tsy hoe manota intsony voalohany indrindra aloha ianareo olombelona ozaventsika mihitsy hoe ny olombelona de reto anankitelo reto no mirafitra anazy zany tena conceptionnary olombelona zany zay ozaveko eto amin'ny sary a ho an'izay mijery sary moa satria moa akabeazan'olo moa zany renympitan-dranomasina de amin'ny tele daholo izy mijery de somary ijery an'ity sary ty tsika aloha de manasantsika rehetra naraka an'le sary zany a voninahitry dada iavasy eo soa ianareo olombelona io a de voarafitra amin'ny vatana voalohany io zany aloha tia ny vatana anareo zany taotsika mitovy loko amin'ny tany mihitsiny ty zao ny tany ty de iny a ny vatananareo iny io zany nareo io a ianao ny hoe voa amin'ny nao sary a zany a de mandika daolo ny rehetrarehetra sady efa atao iny dikany a de manazava koa ny mpandika teny rehetrarehetra any hoe io zany le sary zany io ianao io zany ianao zay mahita sy mijery a io a ary mandre de ao anatinao a de misy a ny atao hoe aina sy fana io anakio moa zany miaraka andray izy itya ny fanah ndray ataotsika nyity ny lokony a tya ny fananao zany ty io ny tena mandravitra anao moa tsy io ny tena ianao fa sa izy fotsiny tsy tamy maso a fa io ny tena ianao io zany le fanah io ny tena ianao a nataoko ohatrany loko volomparasy indray izy a tsy hoe volomparasy ohatrany hoe ino moa zany rose fusia eka mandrovana azy rose violet eo dia lay fananao fanahy maolona zany fanahy olona io ny mpandika teny moa zany mandika anazy raka amy fiteny samihafa fa io zany le fanahy eo anatinao io fanahy ary miaraka amin'iny fanahy iny kosany a de iny a no aina ty zany a manaraka anyity a ny aina zany ny aina moa eto amy partiny foetiny misy azy a ao ny teny ipetrahany eo aina io a ny aina zany ireo zany no mandravitra ny olombelona rehefa soratina zany no mandravitra ny olombelona de ny voalohany a ny maha olona anao io le atao hoe nofo nofo izy zao io ianao io zany nofo izy io loa verina tsara am'le izy anazy tokoa dia nofo ny dikan'io ty maromaron ty zany io le atao hoe nofo io nofonao zany io ty izy ty de ny faharoa mandravitra anao kosany a de ny fanahy io ny tena angezy io fanahy io ndray veny amin'andriamanitra io a ary miaraka am'ty fanahy ty tsy misaraka aminy a zay ataotsika hoe fahatelo de ny aina tsy mety misaraka reo zany a ny mandravitra nareo olombelona amoaka toky sy andiny aminareo a ny manamarina zany teny zany hoe reo no mandravitra anareo a lay nofo a de ny aina ary ny fanahy maolona anao de anymety toky sy andiny atsika no mikasika any am'izay a zay fatsika ny tenin'andriamanitra ny amin'ny genesisy a genesisy toko faharoa anazavany am'izay genesisy toko faharoa de andininy fahafito de mety itsy olo amy teny hoe aiza koa ny amarina zany a ka io tsy mbola nisy zavaboary na fahefana na hery afaka natohitra ny tenin'ny dadako zay ao anatin'ny soratra masina io tsisy
ary zay mihitsy ny atonga avantsika rehefa ny afarany ihany hoe izy aminareo navita nanohitra an'io teny io fa manaraka an'io teny dadako io daholo tsy ho Yehosoako io zao tontolo zao zay ao anatin'io sohatra masiny io saingy tsy fantatrareo le izy fa tonga izay adiapa fantatrareo le marina zany mahatonga na miantso anareo hoe manatona any Yehosoa fa izy le tena marina le Andriamanitra marina tena mpamonjy io le tena niantona teo amin'ny fijaliana ary mitady ny hevitra amonjeny anareo fa reo karazan'Andriamanitra reo le midefy anazy reo le devoly idiny nakety daholo reo de miara-miasa amin'ny devoly ry zareo de manohitra ny teny zao famarinana zao satria nareo zao na metraka fanontaniana ina moa zany tokony andefasana io zanak'Andriamanitra eo tembony tany raha ohatra ka tsisy olona le fahotana raha ohatra ka mitondra problema ao anareo le raha tsy mitondra izy de anao inona ty moa fa matoa tonga izy de misy problema any famonona fananareo le izy ary zay sary zay mihitsy iny tsy tiany devoly de midefy anazy ny devoly de mamorona fampianarana hafa izy hitantsika ohatrany hoe raha ohatrany hoe Yahosoa to anatin'ny baiboly io na soratra masina vitan'zareo nanaovana azy nataony hoe Jesosy na Jesoa ohatran'izay ohatrany hoe tsy manana hery zany le Andriamanitra nareo misy antony matoa izy tsy nikitika an'io satria efa nazavaiko tamin'ny voalohany hoe efa no azavaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatrany ka tsy misy olana ny zanak'Israely reto tao voalohany de tsy niova io anarana io satria nipetraka teo foana ny famonjeny fa rehefa nanota kosa ny olombelona de tezitr'Andriamanitra de tsy nasaina nanona ny anarany tsony ka natrany am'le zanany koa zay mitondra famonjena aza foana daholo de nareo lasa mpanota io zay ny antony fa tsy aiko hoe tsy nanan-kery Andriamanitra manana hery mihitsiny izy fa izy mihitsy rehefa tezitra sy sorena de miala izy ka rehefa miverina aminao izy am'izao fotoana mahino anazy zao ianao mitezanao hiaraka aminy kosa zay kosa de marina zay mitezanao hiaraka aminy kosa satria efa tonga izy anatonanao de anjaranao kosa no manao ny fihetsikatsena manatona azy am'izay rehefa tsy anatona manao de miavina vona ary de miandry anao ny elo ary andry anao ny fahoriana sy ny fangidy firiana sy ny ranomaso sy ny tomany satria tonga teo aminao ny fanavotana tsy miraray ianao de nirinao zany de niloza sy ny zava-matsiravina mely ianao de tatazo ary rehefa zay ny tadiavinao Genesis toko faharoa andininy fafito ny vaketsika tia lay niteneniko teo ary vovotany no namoronany ava Andriamanitra ny olona iny zany lay hoe nofo lay nofonao iny le vovotany ary no fofony fofonaina mahavelona ny vavony de tongolombelona izy iny fofonaina lefan'iny iny ny fanahinao miaraka amin'ny aina zay misy aina zany miaraka amin'iny fanana lefa atao aminao iny zay le izay dao vaketsika am'izay le mombany am'izay teny zay moa marintsika Joba toko fahefatra amby telopolo andininy fahefatra ambin'ny folo Joba 34:14 Joba 34:14 mariko moa fa afaka manaraka direkta daholo nareo na amin'ny fandika teny anglisy mivantana fandikana teny frantsay mivantana miara-maino daholo nareo zao ary ny fandikana amin'ny teny sinoa mivantana zany efa miara-maino nareo niditra antsetra indray moa zany manaraka de ny teny rosianina ho alefa direct eto indray ny teny rosianina maory nitsikehitra any atokantrano any satria zay moa zany ny famarinana rehefa teny hoe ziadia lefa asykoa ty teny ty de mandefy ziadia Joba 34:14 raha tahiny ka ny tenany ihany no iveriny de tsy ampy ty fa asinakaisy de ova sokafana manontolo zay raha tahiny ka ny tenany ihany no miveriny ka angono hoany aminy ny fanahiny sy ny fofinainy le olona zany io resahany io hoe ho angonony dada iava miverina makany aminy zany ny ainy le olona sy ny fanahiny mazava zany fatamizana nefa le fofinaina de aina sy fanahiny miaraka tamin'iny ka ny ateo fofinaina zany de ny fanahiny dikan'izay no mibahana de ny aina manaraka an'iny ianao le afaka miaina io zany angono hoany aminy ny fanahiny sy ny fofinaina de hiala avokoa ny ainy nofo rehetra miala zany le aina ary hiverina mivovoka ny olona zay hoe raha hoasoron'Andriamanitra hoy zany ny ainy sy ny fofinainy
araka ny voalohany ho any amin'ny fanahy sy ny fofinainy de rehefa solo de miala ny ain'le olona zany hoe le aina zany a le fofinaina zany a de ao anatiny ao ny aina sy ny fanahy zay ny miaraka zany dikan'izay satria le fofinaina moa zany a de izy le manodrefa ny fofinaina fofinaina de iny la te hoe aina ary fanahy zany hoe miala ny ain'ny nofo rehetrarehetra ary ny fanahy kosany a de miverina amin'Andriamanitra zay nanome iny le nampianariko atsika hoe makaiza indray le fanahy de ty soratra masina miteny an'izay a ny fanahy kosany dia miverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny Mpitoroteny toko 12 andininy fito de vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Mpitoroteny toko 12 andininy fito koa ny vovoka de hiverina amin'ny tany ho toyny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny eto a zany de nanazava tamintsika ny fiaingany mihitsy ny andrafetananao fa io fanahy io zany de miverina amin'Andriamanitra fa ny vovoka miverina vovoka ka izany ambasadorany Iosoa ziady azy hitanao zany a de tsy tonga hamonjy vovoka zay hiverina vovoka ty vatananao ty zany vovoka io tsy hamonjy anio fa le fanahy zay le tena kominao am'le sary ato azy mijery sary moa de hita hoe io fanahy nataoko sary ohatra mavokely io a io le hovonjena io le zay ho tonga hovonjeko zao hamonjy an'io satria io lay miverina vovoka le nofo zany de tsy mila an'io a lay vovoka zany tsy mila an'io a fa lay fanahy no entiko miverina ary efa manome teny zay adiary didy ho an'izay fanahy ho any aminay hoe mieno ny teny zay adiary fa tonga le fampamonjy anareo a Iosoa no anarany a io le nendrasanareo hoe izany mba hamonjy anay hiverenay ho any amin'ny lanitry ny lanitra tonga izy zao lay nendrasanareo ty tonga midirainga anareo ry miazakaza am'izay didy nomeny zay ady ao amin'ny fanahy rehetra ho any amin'ny lanitry ny lanitra zay nanoraha anaky aty tonga eto le miantso anareo zay nirinareo hoe aiza le mamonjy anay a ity za ty ny raha n'lay tomponareo Iosoa no anarany lay niantona teo amin'ny azy fijaliny fantatrareo mihitsy ny fa avy anynareo avy any aminay aty zavaboary taninareo nampidinareo mba hipetraka ao anatin'ny olona tsy fidino anareo le maty ry fanao anatin'ny olombelona zany ny risahako zay ianareo tonga zay ady merina anareo ioany amin'ny famonjena anareo am'izay andao am'izay tsika andeha imeraha amin'ny Iosoa fa tsy hoen'ny Iosoa kory lay tarainanareo hoe mate vonjeny fa eny no matotonga eto lay ny rahany zay ady andao hiverina daoly am'izay mifalinareo fa tonga am'izay famonjena tonga ny famonjena ny fanahinareo a mifalia daholy am'izay nareo mieno ny fampianarana ary tena ataovy antsoavo amin'ny namana rehetrarehetra zay teo vonjena fa tonga lay mpamonjy ny fanahy fa tsy hamonjy ny nofonareo fa hamonjy an'lay fanahinareo andao am'izay hiaraka am'izay ady de toizatsika ara le teny rehefa hitanao am'izay lay sary fa io lay fanahy ao anatin'ny olona miaraka amin'ny olona saingy gejainy ty nofo ty izy ilay nofo manjy a aleo aloha mbola asiko sary anakaiky manageja an'le nofo manageja an'le fanahy satria le fanahy zany eo anatin'ny olona moko izy ny tena izy de i zany le nofonao mbola iny mibano ivelany iny de tafiditra ao anatin'ny io zany a le fanahy zany lasa ao anatin'ny olo io de voageja ao de io zany le olona ao anatiny a le olona zany hoe ty ivelany sy io mindravitra azy io de lay fanahy zany le iny manodidina ao anatiny ao le fanahy io de mijaly eo anatin'le olona io fanahin'ny olona anazy io fanahy olona anazy io mijaly eo anatiny eo io de io le miantso vonjy enao le hoe te za teo vonjena enao le miteny hoe za teo vonjena io mitady an'Andriamanitra io a tsy ty nofinao ty fa io fa vooziny io lasa vovoka tsy io zany io mitady an'Andriamanitra io ke feny vokatry ny nofo de fadezeran'Andriamanitra zao nge vakitsika izy teny zay ino ny vokatry ny nofo io i nofo io nge ka miady amin'Andriamanitra io zany tsy hamonjy an'io nofonao io mihitsy io Andriamanitra io zay no mahatonga ny hoe tena tsy mety eny io ataon'le mpitondra fihevana vohifagagana sy fanasitranana io mivony resaka nofo izy ny tena marina ratsy be anatryn'Andriamanitra mihitsy io Galatiana toko 5 andininy 7:10 vakitsika zany Galatiana 5:19 zay no vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Galatiana toko 5 andininy 7:10
de miara-mamaky doantsika rehetra ny tokantrano any a indrindra fo anareo rehetra ny ampitan-dranomasina any tsy lavitra tsononareo efa hita akekinareo ziady a manatonina ziady am'izay a zay daotsika ho any amitsika zay ny tena marina andeotsika ho any amitsika satria ianareo de avy any aminay nareo ary miantsoantsonareo mihitsy azo natongavany ziady azao hoe miantso vonjinareo mba vonjeo zay fa tsy fidino anay na tonga maty tety marina zany fa noho ny am'le ahosoatianareo olombelona de rehefa nanamboatranareo vovoka izy a de mba atao hoe mitovy amin'andriamanitra nareo mitovy aminazy mitovy amy ziady asy ahosoa dia nomena lay fananareo de iny fana iny rehefa tonga tete tany de maty no nanaovanareo nofonareo anazy nareo olombelo io zany zany resako zany vononareo lay fanana ao anatinareo ao atsipinareo any amin'ny era noho ny miadalan'le nofonareo ka io adalan'ny nofonareo mihitsy ny sanana io a ary vitany famonjely ny famonjena nataony ahosoa zany a de manala ny nofonao io ny tena nataony ary zay zao ataony ziady azy ao ovononay ny herin'ny nofonao io ovonony ziady any ny herin'ny nofo io any alalan'ny fahefany ahosoa satria ahosoany manao an'izay zay le hoe maninona hoe maninona no tsy mahay manao ratsy tsony ny olona atao amin'ny ahosoa de alefako atreny voalohany mihitsy de hitanao am'izay izy hoe ay ve zany le famonjena ary mahatonga saina am'izay zay matonga nany manao antsoavo am'izay fana avy any amin'y rehetra avy any amin'ny lanitry landry avy any amin'ny dada iavasy ahosoa tonga ziady aha hamonjy anareo fa ziady aha moa zany rehefa foeziny anaty hoe ziady aha fa lavabe le ziady aha fa tsy maninony zay de mieno daholo nareo galatia toko fadimy a noko andiny fasi ambiny folo ka hatramin'ny zay makitsika anazy eo ary sivy ambiny folo mieny daolona atsika ty ary ny asan'le nofonao hitatsika teo le verina vovoka fa miariary ohatrany tsy naty fa nanina zay sy ndraikitra kely ny connexion fa miariary ny asan'ny nofo de zao fitsangatsangana fahalotona fijejojejono io daholo ny ataony nofonao io a tsangatsanga tady lehilahy foana isan'andro tady vehivavy foana isan'andro ifanaovana fahavetavetana zany ny zavatra ataonao zany tsy mitsahatra mijangatsanga io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fahalotona io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fijejojejono io vatananao io zany no maharatsy an'izany hoe mijejojejo mijangatsanga maloto mitovy kilasy daholo zany atrany amin'ny fanimpotsampy andiny faharoapolo zany makany amin'ny fanaovana fanimpotsampy ianao ionao hoe mba teo tahina de makany amin'ny fanaovana sampy makany amin'ny andriamanitra tsy izy eny fona jesosy koa raha sampy angatanareo fitahiny jesosy nefa nizatra mampime a io jesosy io mihitsy ne mifandray am'le kalan'olo sy ny zazavavin-drano sy nyreny doanydoany rehetrrehetra iny miaraka any reo e miaraka reo ny tena izy ary le mpitondra fivavahana ao am'ireny fivavahana jesosy reny ana de tena mandeha makany am'ireo mpanompo sampy sy mpanandro reo reny ary any reo no mangataka force ary ny force avy any no ampiasainao am-piangolana amin'ny tananareo nareo moa mpanota raha teo de mandaitra anareo mihitsy ny teniny de minotenina devoly nareo satria nareo de avy any amin'ny devoly ka ny devoly samy devoly mifampiaino de io nareo miaraka miaino feona devoly io fa ny eo amin'ny ahosoa kosany tsy mety miditra am'izany satria sady tsy azo zany de ny atao kosany hoe ny ao amin'ny ahosoa mandrava devoly ny asany zay ny asany atao amin'ny ahosoa fa meko anao sady aloha aloha to izany telo hoe fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adylahy fiafinafonana fifampiandanina fisarahana io zao le mifampiandany io zao le nareo samy jesosy de mifampiandany miady ao fisarahana nareo samy eo am' jesosy nefa misaraka nareo zay no tonga hoe ny ato amin'ny ahosoa tariany ziady a tsy misaraka zany raha vo miaitra hoe iahosoa lay tena iahosoa zay tsy mitandrana didi folo a ziady any nampianatra an'izany ary rehefa resy lahatra ianao fa tena ziady any nampianatra anao satria zany nampianatra zany efa tena tanonoka tamin'ny taona 1995 no nitoriny zany zao fampianarana izao tamin'ny taona 1995 fa izao nareo eto ambony tany vo mahafantatra an'le fisiny izy a de mahay zara miainao an'izay nareo eto amin'ny firenena malagasy de mahafantatra an'izany histoira zany satria zaho moa ty madagasikara zao a fa
etinona metrahana fa ho an'izao tontolo izao kosa ny famonjena ary aza manery fa efa ho avy ny amonjena rehetrarehetra inotra le famonjena eny fanaovan'ody ratsy ny fandrafiana fifandirana adylahy fiafinafoana fifampiandanina fisarana fitokoana io zao nareo amin'i jesosy mifampitokotoko ato amin'ny ehosoa tena tariany ziady a tsisy mahazo mifampitokotoko zany fialolana fahamamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazeko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'izany a de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra nareo le nofo io zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra io nefa de io nofo io no ny angatahana fanasitranana fitahiana sy ny maro samihafa mifamadika mihitsy any le izy zahatra mitondra anao makany amin'ny fialana amin'Andriamanitra ny voiziny omena sakafo de tiako tenena zany hoe tsy mba raha mivavaka ianao de tsy mba zavatra ho an'ny fananao no vonjenao fa raha mivavaka ianao de le ho an'ny nofonao no ataonao fa nga efa tsy ampianao nga ianao rehefa miasa mitady vola reny zay le olombelona zay le navoanao hatramin'izay zay androany za manitsy anao hoe efa ampy zay ny be deabe nataonao ampyny le nofonao zay mba avonjeo am'izay le fanahy mba miteny mihitsy ny za ziady zandriny ehosoa mba avonjeo le fanahy fa maninona tsy vonjenao le fanahnao io raha toy izantsika am'izay izy ka io lay hoe io nofo ingeny mitondra anao makany amin'ny fahaverezany de io ve no vatsianao io ve nataonao mafinaritra zay mety aminazy io ve nataonao foana zay tena metimety aminazy io ve nataonao zay afinaritra ny nofonao io ho any amin'ny fahaverezana ingeny tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny lanitry ny lanitra ore olona mba miano tsara ny tena izy tena fitiavana ane zao hoe tena fitiavana satria mamona re nofo io mitondra fahatezeran'Andriamanitra fisarana amin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra lay Andriamanitra tena izy nosarahany am'izay tamin'ny nofonao ny fanany nesorony le nofonao zay le tena Yahosoa tena izy le tena nahavita ny famonjena zay tena nahavita ny famonjena lay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana vita ny nampisaraka ny nofonao sy ny fananao arak'le sary nomeko teo satria io miraikitra ao anatin'ny olona io fa rehefa tao ny Yahosoa vita ny nampisaraka an'io zao ndray ny teniny raha vao mitamatra io mantsy tsy mety mihitsy io raha vao mitamatra fa tsy maintsy sarany io vao mety Yahosoa nanao an'izay afaka manomana ny fanontaniana rehetrarehetra ho anareo rehefa avy eo fa leo tapitra ny fampianarana amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa andininy faharaiky ambin'ny folo zay am'izay marana antsika anazy ihany manko andiny faharaiky ambin'ny folo Kolosianina de 11 ka hatramin'ny 12 eo angambany izy io ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorany Yahosoa lay vao ositra zany le élu avetroziny amin'ny teny anglisy zany hoe nisy famorana nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona izay miaraka aminy io izy io namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorany Yahosoa zany hoe eto zany de nisarahana am'izay ny nofo sy ny fanahy noho ny amin'ny ny asan'ny Yahosoa teo ny azy fijaliana zao hoe venetsero zay sary zay ity zany le izy anao sary anakaiky indray sika fa vonoatsika ity de zao zao le izy zany de manao sary indretsika zany le olona moa zany ataotsika maromaro teo de ty ndray le olona ty zany io izy io io anao io zao ty le nofonao ty nataotsika loko io zay ty le nofo ianao zany io nofo io voilà c'est vous zay le nofo zany de manamboatra anakaiky indray izy
tia lay fanahany ty de lasa ny aly ny saraka le fanato ny saraka taminy le fanahy fa io anatin'ny olo anankiray any io a fa ny saraka io any io zany a ao anatin'ny rafitry ny olo anankiray hoe io zany ianareo zany hoe ny olo anankiray zany a rehefa tarafina rehefa tonga amin'ny Iosoa de tafasaraka ny nofiny sy ny fanahany inona tonga an'izay zany tena Andriamanitra inona tonga ny tafasaraka ohatran'io nefa nisy teo hitantsika ny antambatra tsara de tianay ny ten'Andriamanitra vetsika vakina le ten'Andriamanitra teo andiny faharoa ambin'ny folo fa niaran'ny levina taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoany ny asan'Andriamanitra veriko tsara fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoany ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay zany hoe tao amin'ny batisa zany a no nanaovan'Andriamanitra ny fampisaranana ny nofo sy ny fanahinareo lay nofo zay namono ny fanahinareo ary ny fanahinareo zay maty n'le nofonareo a satria tena tsy afaka nanohitrany le nofo izy a ny izy hoe navely hipetraka ao anatin'ny nofo io navely hipetraka tao anatin'ny nofo io de zay no mahatonga ny ziady amanao antsoavy hoe tonga ny famonjenanareo ry fanazy avy any amin'ny Ahosoasy dada Iava zay namboariny izy mianaka tonga ny famonjenanareo a mieno ny feony ziady aza manaiky tsononareo fa eno ny feony ziady zay ny rahany Ahosoa hamonjy anareo natongavako eto hamerina anareo a ho any amin'ny Ahosoa neteza daholo nareo a ho any amin'ny Ahosoa am'izay tia ny antsoantsona makany aminareo araky le teninareo hoe tsy izay kory ny venanao ratsy a fa ty nofo ity de izay kosa ny maty de tonga ny famonjenanareo a tonga ny fampisarana anareo amin'ny nofonareo ho sarana amin'ny nofonareo nareo a ary ho avela irery am'izay kosa nareo tsy tambatra amin'io a fo ampiarahana amin'ny Ahosoa am'izay tia ny famonjenanareo andao anatin'ny Ahosoa de rehefa nandeha tao amin'ny batisa zany le olona anankiray a de tafasaraka amin'ny nofo sy ny fanahany de iny le petrakytsika eto zany hoe ao amin'le batisa ny atao hoe batisa moa zany de no miara-maty amin'ny Ahosoa de nipetraka zany le batisa eto a ataotsika ndray azy fijaliana amin'ny famatika le izy de apetrakytsika eto ary ny azy fijaliana Ahosoa ataotsika ina reny izy ataotsika n'ity bleu ciel ty io ary ny azy fijaliana Ahosoa mipetraka teo io io ny azo fijaliana Ahosoa io de io azo fijaliana io zany a no natonga n'lay io le batisa zany ka any amin'ny batisa moa naovanao ty mbola ometsika daholo toko sy andiny fa soratako daholo zany hoe rehefa natao batisa ianao zany a de tafasaraka ny nofo a sy ny fanahinao zay natonga an'Andriamanitra ny teny ao amin'ny Romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy jerevantsika ndray ty teny ty Romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy fa tena ianareo zany ten'Andriamanitra tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina 8:9 zany de vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa ny teny a fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra no mitoetra ao anatinareo zany hoe mivadika lasa fanahy le olona fa tsy nofo intsony zay mihitsy hoe tena tafasaraka tamin'le nofony izy zany dikan'izay noho ny amin'le hazo fijaliana Ahosoa le izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana de vitany Ahosoa nampisaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka mitondra ntsony zany ny nofo manomboka eo fa le fanahy indray no mitondra azy zavatra lehibe mihitsy zay de aveny antsika am'izay le sary a nivoaka tato ndray zany tia tafala tao anatin'ity kare ty zany lay ino lay volomparasy a izy rery zany tsitsy nataotsika sary ndray a alefatsika ndray le sary a asotsika tia dia io fa le fanahy re sisany tavely ty izy ty io fa izy re sisany tavela io le fanahy fa tafapetraka tsara lay nofo kosany maty le nofo ina moa le naovantsika ny couleur nofo teo ty maromaro ty maty le nofo io mitsidredraka matory be amin'ny tany io maty le nofo maty le nofo zay le fanahy sisany tafatsangana be eo
tany de bravo be teka be tsika ao le fanahy hoe tena ay io izy io tafaty velona le fanahy tena tafatsangana tsara lay nofo kosa ny maty ozany hoe aizany maty eo ka zay mihitsy ny ataon'Andriamanitra hoe maty eo tsy velona tsony hoe entinao mandehandeha fotsiny fa tsy itsony no mibaiko tsy ity itsony no mibaiko satria tafasaraka izy amle vatananao de tsy mibaiko tsony azy le oentinao teo izy no mibaiko an'ity fanahy ty fa raha vo vita kosa ny batisanao amin'ny Ôsoa ity fanahy ty indray no mibaiko petraka tsika indray le sohatra hoe fanahy mibaiko ty am'izay no mibaiko ty fanahy io fanahy io zany le fanahy olona io io am'izay no mibaiko aminazy io no mibaiko anazy am'izay ty fanahy leo ataotsika fanahy kely satria olona izy petit f zany de rehefa nahazo an'lay ina moa nahazo an'lay fanafahana fisarana zany le fanahy de atao inona am'izay izy manomboka eo angambany fa fanahy kely ty fa ohatrany lasa ny oatra be le sary de moatsika kely zao efa tafasara kely ty hoe ty le hoe fanahy io le fanahy io zany tafasaraka tam'le nofo izy io de rehefa tafasaraka tam'le nofo izy de ozy ny ten'Andriamanitra inareo tsy ao amin'ny nofo tsony fa fo amin'ny fanahy io izy io ary manomboka eo io olona io de ny zavatra tadiavin'io olona io de niteniny Ôsoa foana am'izay ny sakafony Ôsoa de niteniny Ôsoa de zay ny sakafony io zay na tonga ny Ôsoa am'teny hoe ny teny zay lazaiko taminareo de fanahy sy fiainana ary mandehana araka ny fanahy de tsy matateraka ny fanahy ny filany nofo tsonareo deo vaketsika aloha ny teny Ôsoa hoe ny olona zay efa tafasaraka amin'ny nofony io de ny sakafo hoaniny am'izay de niteny Ôsoa de zay no mahatonga ny hoe raha vao ny olona anakaiky zany ny vita batisa de mitady ny teny Ôsoa foana izy ary raha vao ny olona anakaiky maniry araka amin'ny Ôsoa de mitady ny teny Ôsoa foana izy zay daholo ny sary miseho ohatra ianao zao ty teniko ty de mitady am'izay ianao satria teo vonjena le fananao ty azo an'le sakafo foana izy satria izy teo any amy lanitry lanitra zay no tonga ny hoe tsy andronao tsony aza na eonana am'zay ady ah hoe aiza zay zay ady ah zay fa tena teo vonjena mihitsiny anao nge vakitsika am'izay le teny teo ina moa le nyteneniko teo le teneny teo le hoe Jauna toko fahenina andiny fahatelo ambinipolo zay le nyteneniko teo Jauna 6:63 Jauna 6:63 hoe ny teny lazaiko anareo de fanahy sy fiainana zay ka rehefa lasa fanahy sy fiainana ny teny meny Ôsoa de ozy ny teny Ôsoa satria ny teny Ôsoa zany le ho an'ny fanahy de ozy ny teny lalàna navoaka ny Ôsoa tamin'ny Paoly ndray hoe ny apôstôly Paoly hoe mandehana ry araka amin'ny fanahy de tsy matateraka ny ty nofo ty tsony ianao tsy rehefatsika atao zany teny zany vakina azy rehefa nivadika fanahy zany ianao teo satria maty le nofo tsy eo amin'ny nofo tsony ianao fa maty iny de zao ny ten'Andriamanitra ny fanahy no mahavelona ho velomina araka ny fanahy am'izay zany ianao io ny tena mahavelo io fanahy io tenin'ny fanahy io zany ny nofo tsy mahasona inona ino le teneniko teo hoe maty am'ty nofonao ty io ianao io ny fijangajangana mirehare amin'ny arenanao anao nefa tsy ianao kory fa raha maty anao anenonyely anga mavonjy anao io ka mavonjy anao ny trano be anao na ny tomobila be anao ny sambo be anao na ny roaplanina be anao ka mavonjy anao io ny antokana mahavonjy anao de zao famonjena menanao zao zao teny mamonjy anao zao ny mahavonjy anao ny tompony de Ôsoa ary ny zandriny de zay ady ady ty miresaka aminao ty ny nofo tsy mahasona inona inona ny teny zay no lazaiko taminareo de fanahy sy fiainana ity teniko teo izy Ôsoa ty zaraiko aminareo ty de io lay fanahy sy fiainana ho anareo zany hoe ty le mety ho an'ny fanahy ny teniny Ôsoa am'izay ny mety amin'io fanahy io zany hoe manomboka hoe le olo ianao zay mandre de hitady foana ty teny ty hoe aiza le teny mamonjy amin'ny fanahy fa le olona teo any amely tsy miraha fa tsy ty nofony ty tsy mivaky loha izy zay nefa ampisaraka anareo amin'ny rehetrarehetra ary tena misaraka mihitsy nareo misaraka am'izay olo mitady many amy lanitrylanitra misaraka amitsy le teo tsy teo any fa teo very fa zay ady kosa amiteny hoe andao vonjena daholo aza manaiky an'zany io very zany de vola nge ny faly am'izay aza manaiky an'zany ny ataonao de ataovy zay iarana amin'ny Ôsoa am'izay par tous les moyens vonjeo ny fanahinao amin'ny hevitra rehetrarehetra mihitsy vonjeo ny fanahinao tena vonjeo tena vonjeo toy atsikara ny teny mandehana ka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofonareo Galatiana toko 7
nefa kitsika teny zay Galatiana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo angambany izy zay Galatiana 3:16 Galatiana aiza izy zany ode diso lasokely jevatsika lasokely jevako ato fotrany lasa nanao tsy enjery be mihitsy ny ty za ty Galatiana toko fahadimy ke mivadika Galatiana 5:16 Galatiana 5:16 ho anao zay manaraka iarana tsiny kely amin'ny fahatsoana fa le izy koa moa za manao application foana de zay mahatonga anazy ty fa rehefa mivelany amin'ny baiboly de tadidika hoe ary le izy tsy maintsy jerena kely izy voatadidy hoe atsy Galatiana 5:16 fa hoy izao mandehana araka ny fanahy de tsy hatateraka ny filany nofo-tsony miteny Ôsoa nefa le fanahy sy fiainana de ozy ny teny hoe mandehana araka ny fanahy io zany hoe mandehana araka ny teny Ôsoa de tena tsy ho vitanareo ntsony mandeha amin'ity nofo ity zany hoe ina le teny Ôsoa ary misy zavatra iny natao am'le batisa satria tafasaraka ny nofo sy ny fanahy tsy mahabaiko tsony ty nofo ity fa ny siny natao am'le batisa ny siny natao de zao ny valiny tao am'le batisa no nandraisina an'le fanahy masina le fanahy masina zay atao hoe fanany fahamarinana zay mitarika na ny fanany fahasoavana zay mitarika na le atao hoe parakleto mpisolo vava eo ny nandraisana anazy avy eny amin'ny Ôsoa fanahy masina io ary jerevantsika zay teny zay le hoe nandray ny fanahy masina anao rehefa atao amin'ny batisa ary io fanahy masina io le mitarika anao tsy anao tentsony ary mateo anao zany nanota tsy le fanahy masina raisina io fa fanahy divoly io fanahy mamitaka io niditsy atao anatinao io fanahy mitarika anao manota tsy fanahy masina zany hoe fa mieritsereta fanana divoly io mataonao manota tsy be ny teny tsisy resaka sentiment mihitsy zany no any divoly fa fanavotany ty ary avotana ny olona aza manaky miasa mipetrahana divoly zany tsony hoe lasa ianao lasa ho dominena divoly aza manaky azy zany tsony Korintiana voalohany toko 2:20 toko 2:20 de vakitsika ao amin'ny andininy fahatelo 20 ao rehefa tao batisa zany ny olona de tiany zahatra mitranga am'izay fafanaray ihany no naova batisa atsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisotroana fanahy iray zany hoe rehefa natao batisa ny olona zany de misotro fanahy izy ary io fanahy io am'izay no mitarika anazy ho any amin'ny marina rehetrarehetra io fanahy avy any amin'ny Ôsoa io fanahy masina ny Ôsoa io no mitarika azy ho any amin'ny marina rehetrarehetra zany ka vakitsika ndray teny Andriamanitra zay voninahitry dada Eva vakitsika araka ny hoe zany fanahy zany no nomena ny olona rehetrarehetra rehefa natao batisa averiko tsindrina kely izy teny zay fa misy zatra tiako apetaka eo hoe rehefa natao batisa izy de io fanahy io no sotroiny olona ary io fanahy io am'izay no hitarika azy amin'ny marina zay ny voalaza sotra masina ho jerevantsika ny Jaona voalohany toko 2:10 Jaona zafaty fa Jaona voalohany Jaona toko 2:10 hoe mitarika amin'ny marina io fanahy masina io Jaona 16:13 Jaona 16:13 zany Jaona 16:13 vakitsika amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 ety mihitsy ny vakitsika zao de miara-mamakitsika fa raha tonga ny fanany fahamarinana de izy mitary-dalanareo amin'ny marina rehetra zany hoe raha voatafasaraka zany le nofo sy ny fanahy de lasa mivadika fanahy ianao zany hoe tsy voahelingely le nofo tsony de alefa ny Ôsoa am'izay le fanahy masina mitary-dalananao amin'ny marina rehetra de zay le hoe heny foana ny teny Ôsoa fa ny teny Ôsoa le fanahy masina mitondra anazy enoge de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa izay lazainy fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo zay le fanahy ny fahamarinana zany zay na ny fanahy masina ihany koa satria rehefa natao batisa ny olona anankiray de izy no mitarika azy io fanahy masina io de ho jerevantsika zay rika hatramin'ny bokyny anankiray
zay aloha vaketsika ny bokiny jaune ihany 14:24 angambany izy jaune 14:23 angambany no jery kely izy le diso le jaune toko fa 4:40 andininy fa 5:20 ka 6:20 5:20 6:20 jaune 14:26 zay no vaketsika indray zao hoe le fanahy masina io no mitarika ao amin'ny marina rehetrarehetra io zany jaune de mandray toko sy andinonareo mba ahafantanareo le atsarana sy ny fahamarinana mba hifalian'ny fanana rehetrarehetra am'izay hoe zany ka tena famonjena mihitsiny zany jaune 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rany ray amianarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay olazaiko taminareo zany hoe hifanahy masina io zany a de milatsaka amin'ny olona ary mampianatra azy ny zavadrehetra eo zanao hoe ina zany le fanahy latsaka teo io lay fanahy masina zany lay fanahy masina zany menanareo zany de ndoka tsika jerikena zay resaka hoe fanahy masina zay koa hoe ambokiny asan'ny apôstôly mihinantsika indray le hoe rehefa natao batisa zareo de nandray ny fanahy masina izy aiza moa nyteny iny asan'ny apôstôly toko 20 manomoko amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny aizany farany am'izay afarany eo zany ndraiky izy hoatsika rehetra tokantrano ao amin'ny andininy 7 angambany afaran'le izy asan'ny apôstôly toko 20 manomoko andininy voalohany ka hatramin'ny fafiry zany fafito eo zay de miara mamaky dolo tsika hitra tatokantrano ato asan'ny apôstôly toko 7 desondray asan'ny apôstôly toko 7 toko 7 de manoko andininy voalohany fakitsika zay fiafarany ihany ary raha mbola tany korinto apôlôsy dia nitetiny tany ambony paoly ka tonga tany efesosy de nahita mpianatra sasany teo izy any hoe nandeha nitety tany zany paoly a de tonga trany efesosy de nahita mpianatra teo izy noho ny ka nanao tamin'ireo mpianatra hoe efa nyraisinareo va ny fanahy masina fony voaminonareo ka ny fanahy masina mihitsy zany no nytenenety hoe raisina rehefa voamino ka rehefa mino moa ka atao batisa ianao a dia zay le vonjeny zay maohatry ny lalàna zay mino sy atao batisa no vonjeny marka toko 20 andininy 20 zay marka 16 zay mino sy atao batisa no vonjena ka raha vo mino zany le olona de tokony mandray ny fanahy masina izy ka ilay fanahy raisina rika tamin'ny batisa zany no atao hoe fanahy masina mazava be io teny io hoe raha vo ninona reo de aza le fanahy masina satria rehefa mino ny olona de tsy maintsy atao batisa zay le izy marka toko 20 andininy 20 marka 16 zay misy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino kosany de hoelohany rehefa tsy atao batisa ianao zany de hoelohany ianao ny afaranao rehefa mandeha nyty tenyty nefa tsy mlalà raha mandeha nyty tenyty anao nefa tsy mlalà de ho bedibe anao sady ho tsipin'andriamanitra ny amin'ny elo any izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe raha vao mino ny olo anankiray a de mitaky batisa io de iny batisa iny zany a ny fanesorana ny tena nofinao a ary andraisanao an'le fanahy masina ary le fanahy masina mitarika anao a de tsy mahay manota intsony ianao manomboka eo zay le izy hovaketsikely zay tena andriamanitra zay le hoe tsy mahay manota intsony rehefa ratao batisa reo avetsika avekena kely hoe galatiana toko 5 teo a andininy fafiry mba tsisy fahatsonantsony le etenena fa nampalely kely galatiana 5:22 vatsika ny atsaran'ny olona mahazo an'le batisa am'izay a mandray le fanahy masina galatiana 5:22 zay le valy teny hoe tsy mahay manota intsony olo atao amin'le osoa nohony am'izay sary eninareo zay tena le fokatrany amin'ny voalohany mihitsy le sary a mba ho hitanareo mihitsy hoe tena mitombona le hoe tsy mahay manota intsony eo amin'ny osoa fa matombonareo zany manota ka tsy eo amin'ny osoako nandre fanahtsijy nareo galatiana 5:22 hoe tsy ampy kely raka izy a leo zany sokafantsika tsara lavidavitra tia galatiana 5:22 rehefa teo afaka ianao fampahoriny divoly sy ny asany maizina rehetra mandengejanao reo a manatona ny ahosoa rerany ny vaholana
fa nyvokatry ny fanahy kosany ty zany le fanahy nraisinao ty de fitiavana fifaliana ny olona ato manana ny eosoarina ny fanahy masina de feny fitiavana foana feny fifaliana foana nefa ny anao mitady vola sy arena aveo mahazo fifaliana nefa tsy hitanao any le izy mbola fahoriana ary no hitanao ao ny te amin'ny eosoa kosany a miaraka amin'ny eosoa tany de miatana be tena aye fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana tsy mika zany izany olona ty manao soa marina mora fanahy maharipo tsy mety manao zahatra ratsy mihitsy ny zany fa raha vo manao ratsy amin'ny eosoa kosany tsy faly izy a za le hafa zay falemem-panahy faholonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'zany zay ny olona manana ny eosoa vita bateso amin'ny eosoa zany taritiny fanahy masina de tsy mahay manota intsony izy satria maninona zay le hoe manana ny fanahy masina mitarika anazy izy ina moa zany no ataony ho fahotana ntsony zay le hoe tonga ny tenin'andriamanitra hoe tsy mahay manota intsony izy jaona voalohany a toko fahatelo a aventsika indray ny teny noho ny amin'ny fanahy masina io andiny fasivy akitsika amin'ny andiny fasivy jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy zay re jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io le fanahy masina io ka tsy mahay manota intsony izy satria nateraka andriamanitra nateraka tao amin'andriamanitra izy nateraka tao amin'ny fanahy zay nateraky ny nofo de nofo azay nateraky ny fanahy de fanahy ka ny olona tao batisa de nateraka tao amin'ny fanahy de le fanahy no mitarika azy a ka rehefa fanahy masina no mitarika azy aiza ny ampanota azy tsony le nofo efa mipiteny tarian'ny batisa aiza ny ampanota azy tsony zay no mahatonga ny hoe rehefa taritiny fanahy masina le aloha tao am'le batisa de tsy mahay manota intsony izy tsy mahay manota intsony izy rehefa nitaritin'le fanahy masina de zay no tonga ny hoe ho anao zay mahainao an'ty teny ty rehefa tianao zany hoe tena hiadana faizay tsy ary tsy hanota intsony fa ny tsy mpanota mantiny mahazo makany amin'ny lanitry lanitra zao ny antony io lanitry lanitra io de misy teny hoe tsy mahazo miditra ao zay tsy masina e fitatsika iny tamin'ny fampianarana apocalypsie 21-27 avetsika vetivetika apocalypsie 21-27 apocalypsie 21-27 somary mihoatra kely ny oratsika am'ty satria misy antony tsy maintsy azavaina amitsika mihitsy mantsy apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiaina zay ny zanak'ondry hany misy lalàna zany fidiranao amin'io lanitry lanitra io fa ny olona tsy manao ratsy hany mahazo miditra ao ny antony lay tompony lanitry lanitra mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra ty zay tsy masina tsy maintsy tanteraka ny mahazo miditra ty andovaka itsika iny hoe Matthieu 5:48 e Matthieu toko fahadimy a andin'ny fahavalo ambin'ny folo Matthieu a toko fahadimy andin'ny fahavalo amby efapolo a vakio tsara ange Matthieu 5:48 koa am'izany a dia aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterano rainareo zay ny an-danitra tena misy am'izay ny olona tanteraka zany vao mahazo mihitsy any amin'ny lanitry lanitra tsy maintsy tanteraka vao tonga any amin'ny lanitry lanitra zany hoe rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ary ny ato hoe tanteraka de parfait ka le tompotrano io ohatrany ianao zao tompotrano rehefa metraka anao hoe tsy azo ifona sigara ato a raha mpifoka sigara miditra ao zany ka mifoka de voaroky izy hoe tsy azo isotroana toka ato ka raha mbola misotro toka anao miditra any de voaroky ianao rehefa te hipetraka anao zany de aza misotro toka ntsony de mahazo mipetraka ao ianao ohatran'izany lanitry lanitra ny tompotrano amindray a de dada iava ka izy miteny hoe aoko ho tanteraka anareo tahaka ny fahatanterano rainareo zay ny an-danitra fa tsy mahazo miditra any mihitsy raha vao tsy zay de tsy iza akory ny sarotiny amin'io na iza fa le tompotrano any mihitsy de iaiava noho ny amin'ny fahamasinany ho any amin'ny toerana misy azy ianao a tsy ndriko tsara zay ho any amin'ny toerana misy anazy ianao de tsy maintsy masina ianao vao tonga any tsy maintsy olona tanteraka ianao vao tonga any satria tranony ioko tsy tranonao io fa tranony ary izy mametraka fepetra hoe rehefa akaty aoko ho tanteraka ianareo votosika izy notosika izy som parfait donc jeantsika izy teze hoe satria misy olona miteny hoe aiza koa misy an'izany tanteraka zany fa nareo de mirediredy mihitsy le aiza koa mahapossible an'izany andao jerevantsika ny tenandriamanitra hikaroka kely izy a hikaroka kely am'izay mihitsiny a
tsy maintsy ikarika kely am'izay satria mbola jerevina kely fa tsy tadidiko le izy hoe aiza moa misy an'iny teny ho ikarika kely tsika aiza misy an'iny teny iny ao amin'ny Philippianina 3:15 ny jerevantsika tandefa kitsika amin'ny teny frantsay. Nous tous qui sommes parfaits, tena parfait io voasoratra io a. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Eo zany tena Andriamanitra tena manidy mihitsy ny hoe fa misy ny olona parfait ka parfait mantsy le andresana tariahatra amin'ny Matthieu 5:48 iny. Donc jerevantsika le teny ato hoe ao le bokyny Matthieu 5:48 zany. Matthieu 5:48 teo iny a. Parfait koa ny dikan'iny 5:48. Ianao nge le teny ato hoe soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Parfait mihitsy le saina eto hoe ianareo zay parfait tanteraka aokinareo parfait ohatrandrainareo zany. Ka i Paul laza tarika hatramin'ilay teny teo hoe parfait koa ny olo ao amin'ny Eosoa. Nous tous qui sommes parfaits zany hoe tena misy ny olo tanteraka amin'ilay Eosoa. Ary lazaina aminao fa izahay eto amin'ny Eosoa zany tanteraka zany. Izay etsonanao ary meko teo hoe ity le antony mahatanteraka anay a noho ny amin'le fanahy masina lay tena fanahy masina tena izy a avy any amin'ny Eosoa ny olo mitarika dia tsy mahay manota intsony ato amin'ny Eosoa. Tena impossible azanao ratsy zany ka hoe mitarika anao amin'ny marina izy mpina moa zany no fahotanao ataonao eo. Tsisy fahotanao ataonao e satria izy mitarika anao amin'ny marina. De ny teny farany ary de zao rehefa nandehan'izany teny zany ianao a de zao ny didy didianao andao atao batisa am'izay rehefa tianao ny azo an'izany ateo hoe afaka ny fahotana io tsy mahay manota intsony mba ho afaka miditra any amin'ny lanitra iny lanitra satria ny olona mpanota tsy mahazo makany de ny contraire an'izay zany a ny olona tsy mpanota no mahazo makany. De zao ny teniko aminao a andao atao batisa. Asan'ny apôstôly zay ny amaranako anazy a Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly a 22:16 dia afaka metraka fantena am'izay am'izay nareo rina ty a. Asan'ny apôstôly 2:20 andininy fa 9:10 zany a. Na ny avy any ampitan-dranomasina na ny avy tanterana eto Madagasikara afaka mampita mandefa fanontaniana daholo nareo a amin'ny laharana telefônina mapetraka kely amin'ny écran nama le numéro telefônina de voakiko raiky izy. Asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao. Ianao zany zao de tenenina mihitsy inona zany no mampijanona anao. Ianao zay mahita ana mijery anazy sy mandrehana amin'ny radio internet ny télé internet sy maso miafy io. Ianao zao mitratranteny ty hoe inona no mampijanona anao. Mitsangany mientsoa ny anarany. Ianao zany de didina mihitsy ny hoe mitsangany ianao a de antsoa ny anarany io Eosoa io. Zay le hoe tsy mentso miantso ny anarany vo azo vonjeny ary le anarana antsoinao a Eosoa am'izay raha zany de tsy voavonjy anao. Ary renao zany ka tsy manao batisa tena tsy voavonjy anao fa io batisa nataonao nge batisa ny aranao tamin'ny Andriamanitra tsy izy natonga anao mpanota de niaraka tamin'ny devoly foana ianao hatramin'izay. Rehefa tsy volonao io a de miaraka amin'ny devoly hatramin'ny farany ianao na navono io batisa anao io fa tsy mety io. De aoka atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Rehefa tianao zany ny tena dio ho afaka amin'ny fahotana ho voasasa tsy mpanota intsony a tsisy fahotana intsony a metsony anarany Eosoa de atao batisa ianao a de tena afaka amin'ny fahotanao. Zay afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa mile batisa ianao vao mandray ny fanahy masina le nampianariko antsika teo mandray ny fanomezana de ny fanahy masina araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 2:7 hoe any ny andraisanao an'le fanahy masina any. Asan'ny apôstôly 2:7 vakitsika amin'ny anaran'ny Eosoa ino am'izay ty teny ty. Ary io Petera taminy asan'ny apôstôly 2:38 mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Eosoa nareo rehetrarehetra mba azo famelan-keloka ianareo ary ianareo dia handray ny fanomezana de ny fanahy masina. Andrayn'le fanahy masina am'izay ao amin'ny Eosoa le batisa no atao fa ray Jesosy no naovanao batisa
dia mitafy an' jesosy ianao ary tsy ho afaka zany mandrakizay. ho anareo zay miteny hoe azay koa nge efa tsy manao teny ntsony eza miteniteny foana lay batisanao nganao afaka atao. Vakitsika ny Galatiana toko fahatelo efa nyteny farany moa fa ty ny tena farany ty. Galatiana 3:27 zay no mahatonga ny hoe raha tsy atao batisa ty amin'ny Iosoa toriny zay ady ahy ianao a miaraka amiko ianao zany vao mety io batisa io tsy afaka aho zany ianao fa aza mirediredy zay misy aza mirediredy fa tsy afaka ho zany ianao tena famarinany zany anao zay mieny sy mandrena. Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa tao amin'ny lay voositra Iosoa zany io de mitafy any Iosoa satria moa Iosoa ny toriko eto ty mantsy le tony le misy teny diso any de be deabe nefa apetraka amin'ny normal satria Jesosy napetraky ny olona, Jezo napetraky ny olona zatra tsisy zany Andriamanitra zany. Andriamanitra mampanoty zany tsy mety zany miala am'zany ianao. Ka eto le teny hoe raha natao batisa tao amin'ny Jesosy ianao zany a de mitafy an' Jesosy foana ianao atao farany. Ny akanjo tafianao eo zany de Jesosy na eo aloha na aorina miraikitra amin'ny vatanao zany anarana Jesosy zany tsy afaka ianao. Raha natao batisa atao amin'ny didy folo ianao zay mampitafasaraka anao amin'Andriamanitra de mitafy didy folo hatramin'ny farany ianao fa tsy afaka eo aminao io didy folo io. Raha maty ianao zany a de zao nitan'io Andriamanitra tompony fampianarana zay mandefanao any amin'ny elo io satria anao tsy mety miaina. Ozy izy hoe ino ty fitafianao ty, ino ty didy folo ty nefa anao Amerikanina ianao sinoa ianao frantsay, ino ty fitafiny ty, ahoana ty ianao mitandrana didy folo ty nefa nefa miteny fa natokana ho any Israelianina reo ihany io ary any Israela reo ihany io ny azo tandremana, ahoana ianao no mitandrana an'io zay le fanteny apetraka aminao. Ary ahoana ty Jesosy be amin'ny akanjonao ty na ty Jizasy be ty na ity Jésus be ty, ahoana io hipetraka aminao mihitsy zany fanontania zany. Eo izy Iosa lasa tsy mpazo any amin'ny elo any io fa ola adverserako velona ataonao misehona atreko izy Iosa mpanota velona io izy ny tenin'Andriamanitra atsy mpazo any amin'ny elo any io, mpandika lalàna atsy mpazo any amin'ny elo any io. De zao ny teniko aminao ny dikan'izay tena tsy voavonjy ianao raha tsy asorinao io fitafianao io satria ianao natao batisa atao amin'i Jesosy a de mitafy an' Jesosy mpampanota ary mitafy an' Jesosy Andriamanitra ny Grika zay mbola zavaiko antsika fa tsy ampitsony fotoana zany tsy mba Andriamanitra ny Jiosy fa Andriamanitra ny Grika anio e. Jésus était nom grec anio e nefa le Andriamanitra mpamonjy Jiosy Jauna 82 avy any amin'ny Jiosy ny famonjena le mpamonjy zany Jiosy ianao Grika. Jauna 82 ampiko ihany le teny satria ilaina izy a ilako tsy nikena teny hoe efa hijanona fa ilaina be le teny a fa namporofonanao mihitsy fa tena tsy mety mihitsy le toerana misy anao. Jauna 82 ino nge ty de atao farany ato le izy ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka am'izay fantatra fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Ny famonjena zany de avy any amin'ny Jiosy nefa le Jésus ianao Grika c'est un nom grec afaka mijery iny amin'ny YouTube ianao fa c'est un grec iny afaka mijery amin'ny Wikipédia moa any amin'ny Google any jereo fa nom grec io Jésus io na io Jizasy io nefa ny soratra masina miteny hoe ny mpamonjy de Jiosy donc c'est un nom juif analana Jiosy io zany dikan'izay ka tsy mety le nataonao hoe nampitovy an'io ray ve Grika de ndray ve Jiosy de tovy ary lay Jesosy zay Grika tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mampanota. Iosoa zay Jiosy koa zany nahafaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony zay niaraka aminy profony zany voalohany sy ny zanak'Andriamanitra zay efa misy 2 arivo zay ny ato anjaranao mieritreritra hiditra ho isanay ve ianao ho any amin'ny lanitra ovonjenao ve ny fanahinao azahoa miteny amin'le fanahy rehetrarehetra hoe lay miteny amin'ilay fanahy rehetrarehetra zay mahenao hoe aza manaiky nofinao intsony ianao fa aza manaiky de zao ny teniko rehefa teo vonjena ianao a manatona ny Iosoa aza manaiky mihitsy ianao fa manatona ny Iosoa ka noho zany averiko le teny teo hoe vonoa le batisa anao fa raha zany rehefa maty ianao a de mbola Jesosy ny didy folo mandefanao makany amin'ny elo satria mpandika lalàna ianao a io no hitan'Andriamanitra eo a de ho tsipiny any amin'ny elo ianao. Rehefa tsy tianao zany no atsipiny any amin'ny elo na frantsay ianao na amerikanina ianao na anglisy ianao na rosianina ianao na japonais ianao na afrikanina ianao na izanizy ianao de zao ny teniko aminao a avoto ny fananao esory batisa nataonao io fa mbola mitafy an' Jesosy anao mandrakandroany
mbola mitafy an'le didy folo ianao mandrakandroany satria natao batisa tamin'io tsy afaka eo aminao io ka raha maty ianao de tran de tazany io any amin'ny elo satria mpanota andriamanitra tsy izy mpampanotanao miaraka aminao adverserany Iosoa fa androany kosa rehefa naentenika anao ka resy lahatra de vonoa le batisanao iny fa tsy izy iny andao manao batisa ty amin'ny Iosoa am'izay antsory ianao atao batisa ty amin'ny Iosoa miaraka am'izay ady fa zay natao hoe tsy mahay manota intsony ary tsy mitandrana didy folo intsony satria natokana ho an'ny Israely any iny fa tsy natokana ho antsika fa firenena aleo any zareo any iny fa tsy idiratsika ny tsika de Iosoa ny atsika ary misy lalànany Iosoa io no arahantsika zay no maranako anazy manana lalànany Iosoa atsika zay arahantsika mbola veriky ho iny de io no arahantsika etrehtra Jaune 12 49-50 aketsika amin'ny anarany Iosoa hoe de io lalànany Iosoa io zay niteneko anao hoe zay batisa rehetrarehetra sy ny karazany teneniko teo zay lalànany Iosoa daholo zany de araho am'izay rehefa te vonjina ianao Jaune 12 itsika ny 49 sy ny 50 amarantsika anazy Jaune 12 49-50 zao tsy niteny ho ahy fa andraizana niraka izy no mandidy azy eo lazaiko sy zay hotoriko ary fantatry fa fiainana manak'izay ny didiny koa la zay lazaiko de lazaiko arak'izay nolazan'ilay tampo io ny didy arahantsika ny didiny Iosoa ary didiny Iosoa le batisa hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Iosoa ianao lay manala amin'ny fahotana ary tsy mampitandra anao ny didy folo intsony zay anao vao tena tsy manota intsony mifaranatreo ny teny koa raha misy manana fanontaniana de afaka miditra am'izay tsika raha soatsika rehetra samotena Iosoa mba hiangafiana ny teknisiana metraka am'lay lay zay io numéro téléphone plus 261 34 32 255 21 ho anareo zay any amin'ny mobile zany no jerinareo an'ilay teny plus 261 34 32 255 21 de vakeko moa zany zay fa zay ino moa zay fantena tonga ato fa rehefa tsy misy moa zany de efa mazava zany ny tena marina miaraba tompoko ty misy fantaniana ty olona mandrava didy folo ve de tsy hanota io ny fanontaniana zany no tena tsy manota zany satria maninona ny didy folo de natokana ho an'ny zanak'Israely irery any araka ny voalazany lalàna ao amin'ny Levitikosy ezamizy sady anazavakely an'le lalàna ina moa ny lalàna tsy mampanota lalànany Iosoa ny lalàna tsy mampanota fa raha lalànany Iosoa ny dikainao de manota ianao zay ny atao hoe manota zany Levitikosy tsy Levitikosy fa inona koa zany Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fafilo fahatelo ka hatramin'ny fahadimy Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5 hoe natokana ho an'izy ny didy folo sy lalàna Mose de natokana ho an'ny olona Israeliana rery any zay ny valiny ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao tao tendrombohitra ka nanao taminy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zany hoe voafaritra tsara zany ny teny omena ny taranak'i Jakoba ny teny omena ny taranak'i Jakoba ary ho ambara amin'ny zanak'Israely voafaritra tsara izy zany zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery zany hoe fitanareo tsara nataoko tamin'ireo Egiptiana reo sy nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery tena matanjaka be mihitsy ny force avy any ary ny nampahankanesako anareo aty amiko ary netiko aty amiko aty nareo ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra soa mioatra noho ny firena rehetra nareo fa anytany rehetra any dada Iava ny tany rehetra ka zay didy apetrany aminareo ry Israelianina de arao de zao ny teny dada Iava hoe ao an'ny Israelianina rery any ny fitandremana ty fanekena ty ina moa ny fanekena de ny didy folo tamin'izany fotoana zany donc avakitsika indray ny fanekena didy folo sy lalàna Mose ny fanekena eketsika amaky tena akaiky amin'ny tokony Deutéronome toko fefatra angambany izay ka le fanekena antenetro zany de natokana ho any zanak'Israely rery any de zay le vakitsika eto somary miaritra ketsika amin'le toko sy andininy avoaka satria natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy ny izy aiza mizy iny Deutéronome toko fefatra andininy
firy zany 13 ny andiny fa13 Deutéronomia 4:13 ny vakitsika eno ngety Deutéronomia 4:13 Deutéronomia toko fefatra andininy fa 7:10 Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekena zay nandidiana anareo arahina dia ny didi folo ary ny soratany teo amin'ny vaty fisaka roa ireo io zany hoe ny fanekenana soratana tamin'ny voalohany dia ny didi folo fa saingy io kosa nefa ny deviteo soratana anatin'ny boky ary dia nisan'izy io tateoriana zany tafakatra 613 loi ka le fanekena zany dia ny didi folo ny voalohany fa avy teo ny ampy raiky ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo fatelo ambin'ny folo ary lasa hoe ina moa hatrany amin'ny telo ambin'ny folo senjato 613 loi zay ny izay ka rehefa ohatra zany ka nambara zay didi folo sy lana mosesy dia io natao hoe boky ny fanekena ka io boky ny fanekena io dia natokana ho any zanak'isy sy riany rovaketsika eny ten'Andriamanitra ao amin'ny boky ny salamo enosana angety salamo 147:19-20 ary dia mihaino tsara fa tsy faly mandefa mesazy kosiny aloha e salamo 147:19 zay nge mahafantatra foana misy mesazy mitry nefany fampitoy am'le teny hitako foana ngeny salamo 147:19-20 mihaino tsara aloha fa le tsy fenolo ihany le mavoy io eny e io le mavoanareo tsy mety mihaino marina ho avy eo foana anazava dia tsy mila tapenana mihitsy aloha fa mihaino ny fanazavana tsara hoe reto ny mahatonga any hoe tsy azo atao mihitsy mitandrina didi folo sy ny lanina mosesy satria natokana ho any zanak'Israely io satria lazanareo hoe ka lay tsy mitandrina nge ny mpanota e dia lazeko anareo le tsy mitandrina mihitsy no tsy manota satria nankatoa tsara lalàna ny dada Iava sy Ahosoa fa lay mitandrina ny tena mpanota ary matsiravina mihitsy ny zatra nataony salamo 147:19-20 vakitsika indray ny teny dia indray ny teny faharoa milaza fa tsy mety mihitsy ny afa firena mitandrina an'io milaza ny teny amin'ny Jakôby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely sy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny sady ty faranty ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny le firenena hafa zany tsy mahazo mahafantatra ny didi folo sy lalàna Mose nareo nanina zany dikainareo ty ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry amerikana ry sinoa ry japonais ny tsaikotsaikotsony e hatrany amin'ny arabo sy ny maro samihafa satria afa fireneny reny iza moa miteny aminareo hoe tandre aminareo hoe didy sy lalàna Mose satria ny lalàna ato miteny hoe tsy fantatra reny tsy fantatra ao zany nanina iny dikainao Andriamanitra mahafaka mandainga nga io aminao ko ataonao an'izany ianao ny mpandainga dia mieritreeta fa tsy fanao io ataonao io roa zay fahatelo voalaza ny lalàna fa any Israely rery any no azo tandremana tsy azo entina ty Madagasikara mihitsy na ny Fransa na ny Angletera na ny Amerika fa fady Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany mihaino tsara daotsika eny tokantrano any ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zany hoe ty lalàna ty zany dia tena didy sy fitsipika zay ny nasainy ava Andriamanitrareo ampianarina anareo zany hoe ty didy sy lalàna ty dia didinareo ho ampianarinareo ary ho aranareo aiza ono ny ampianarana azy sy anarana anazy any amin'ny tany zay alenareo ho lovana any amin'ny tany zay aleny zanak'Israely ho lovana no afaka hitandremana an'ity sanarahana an'ity ary ampianarana an'ity lalàna tsy azo ivalozany zany fa tena mipetraka hoe ahoana zany reto hafa fireneny reto mitondra n'ity didi folo ty Madagasikara na ny Fransa na ny Amerika iza nampitondra an'io anareo fa ny lalàna mihitsy no miteny hoe any amin'ny tany zay alenareo olovanareo ihany io ny azo tandremana ka ny tany zay olovany zanak'Israely dia any amin'ny tany Kanana na le hoe tany Israel am'izao tsika amin'ny teny zao zany hoe ny didi folo sy lalàna Mose zany dia any amin'ny tany Israel irery ihany no azo tandremana tsy azo entina any Amerika any Fransa any Angletera any faritry ny Sinoa na eto Madagasikara na any Afrika interdiction totale tsy azo atao fandikan-dalàna mpanota zay manao an'izany ary mpiady amin'ilay Eloheny Israely
iay avano anarany tena zavatoza mihitsy tsy fanao ampinandray ny toko sendininy anankiray Deutéronomia 12:1 vola didy mametra fa tsy azo entina ao amin'ny tany hafa mihitsiny io fa ho Israely rery ihany ao amin'ny androm-piainan'ny Israelianina zany hoe raha misy Israelianina velona de any Israela ihany iny azo tandremanao fa tsy azo entinao mitoeran-kafa io lalàny zany efa moa tsy hainy zareo ny tena izy Deutéronomia 12:1 le Israelianina reny tenenako an'izay zany ary tsy fantany zany nefa nizy tompony lalàna io Deutéronomia 12:1 izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo verina ndray zany hoe ny didy sy ny fitsipika le nomeny anareo ny Israel de ny didy folo sy lalàna Mose de zao zay ho tandremanareo sy aranany amin'ny tany zay omeny Andriamanitra zay omeny avandriamanitra ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra ianareo ambonin'ny tany aveko tsara izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny ava Andriamanitra ny razanareo anao olovana any amin'ny tany zay nomeny anazy lovanony no hitandremana ny ty didy fosalana Mose tya amin'ny andro iainana zanak'etsy eto ambonin'ny tany zany hoe tsy mahazo mihitsiny hoentina ho any amin'ny toeran-kafa io fa ao Israely irery any zany teny zany de voafatotry ny teny hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa Deutéronomia 4:2 tsy azo dikaina zany teny zany ninonino no teneninao de didy sy fitsipika zany tsy azo anampiana tsy azo anesorana Deutéronomia 4:2 ary rehefa manova an'izany ianao de trany de mpandika lalàna lasa devoly aza manao an'izany Deutéronomia 4:2 izy Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa voilà aza ampianareo ary ny teny zay nandidiko anareo teo le hoe tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io didy folo io fa ho Israely rery any aza ampiana zay teny zay ary hoe natokana ao amin'ny Israely rery any ny fankatoavana an'io de aza ampiana zay teny zay ele hoe aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoranareo tsy azo ampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana rehefa hoe natokana ho an'ny Israelianina de Israelianina rery any tsy mahazo miditra ao ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny komorianina ny arabo ny amerikanina sy ny sinoa tsisy mahazo miditra ao zany ary rehefa hoe tsy azo anampiana tsy azo enesorana de tsy afaka miditra ao koa ny dikan'izay na iza satria voalazany ten'Andriamanitra hoe didy ny avandriamanitra reo zay didy ny ava zany le hoe ao Israely rery any io ny azo tandremana tsy azo anampianao zay tsy azo enesoranao zay didina voaka ny dada iava zany didiny dada iava hoe natokana ho any zanak'Israely rery io de tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo anesorana zay teny zay rehefa mandika an'izay ianao de mpandika lalàna ary de volony miaraka aminao tsy mpamakany amelana zay le izy zay aloha zany mivaly le fantena hoe tsy azo tandremana zany mihitsy io fa atalany zay mitandrana zany de le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ary no nanindry an'io hoe aza nampianareo de aza enesoranareo zay mitandrana an'io zany aza nampiana de aza enesorana mihaino tsara daholo aloha tsika hoa de efa mamaky fantena foana inge za malhery hoe aza malhery fa manana fotoana mihitsy ntsika amakina ty hatramin'ny farany Matio toko firy hoy Matio toko 5 Matio 5 manoko andiny 7:10 zay ngeny teny Josuay Matio 5:18 natokana ho any zanak'Israely de tsy azoko tena koa na le zanak'Andriamanitra ary nanteny an'izay de no ngeny teniny lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na litera ray na tendrotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra rehefa mitandrina didy folo zany de tsy azo foanana io de ina le tsy azo foana zay Josoa tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny Israelianina rery io zay le tsy azo foana de tsy azo foana koa le teny hoe any Israely rery io ny azo tandremana zay koa tsy azo foana rehefa nandika an'izay anao zany ianao le miady amin'io Andriamanitra marinay ody milaza fo hoe zanak'Andriamanitra fa tsy zanany ianao barazy be mipetraka eo aminao hoe tsy azo atao io zay aloha anankiray zay dondray aloha tsika hiditra amin'ny fanazavana manaraka fantena manaraka hoe
miaraba tomko olona mandrava-didy folo ve de tsy hanota hitindraitsika hoe fa inona moa zany nino moa ny ipetrahana iato zay ni tsy mitandrina didy folo ary tsy zay no nandravan'io aloha fa eo soa mihitsy ny nandravan'io fa tsy za fa rehefa nyravainy de nyravaiko de nyravainy le rehetrarehetra zay ny marina de andana avakio ny toranareo avoaka keto le tora sady miara mijery daholo ny hatra ny ampitan-dranomasina any hoe ity ny bokyny tora ty ty ny bokyny tora ty ny titralisme moa zany iny moa ny izy titraty nazay teo misy aty hoe itamasiac.com zay le misy anazy zany zay et vualep and taomasiac camis are for all mortals to repent and to fulfill zay ny anarany eo to fulfill tsy haiko zay dikany ty tongavany amizay fa tsy any koa ny tena lesona atsika androany fa raha okaroa izy vita ihany fa ato am'ty boky ty mihitsy ntsika no mijery hoe boky tora zany ty soratandreo tamy teny hebreo zany ny etiketa ny filazantsara de ao am bokyny efesianina 2:15 no vakitsika tande aleo tsy de baiboly hebreo moderne mihitsy ny vakitsika anazy Hébreux chapter 2 verse 15 efesianina 2:15 zany amy teny malagasy amy teny frantsay sy malagasy amy teny malagasy zafady indrindra efesianina 2:15 de vakiko etiny izy de adikako amy teny anglisy koa satria teny anglisy ny ato zao aloha vakany amin'ny teny hebreo io le teny hebreo de ty le toraty zao ty amy teny hebreo ty any izy zany makany amin'ny de gauche vers la droite de droite vers la gauche mantsy ny azy lecture iny izy iny de io ny toraty io hitatsika ampovoany io miseho mandalo io de mitohitohy lavabe any de ndao amizay vakitsika nydikeny eto amy teny zareo efesianina 2:15 babatlo haeba bibsaro et torat hamitsot vatskot libro bnapiso de be deabe moa fa aleo tsy toizantsika ntsony fa aloha adikatsika amy teny anglisy to ambany ato efesianina 2:15 amy teny anglisy de mamaky teny anglisy kosa antsika etrarehetra ohatra ka na tsy mahay teny hebreo azy by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment zany hoe by abolishing in his flesh tamin'ny alalan'ny nofony nandravana the hostility ny fifandrafina zay dikany eo amy teny anglisy zany amy raha dika amy teny gasy by abolishing in his flesh the hostility de zao aveko tsara tao amin'ny nofony in his flesh by abolishing noho ny amy fanapotena fandravana zany hoe tao amin'ny nofony zany no nandravana the hostility ny ateo hostility dia ny fifamonona ny tsy fifanarahana mihitsy fa ny fiadivana miady foana zany ary mifamono which is zay tsinona fa the law of commandement ny lalàna mihitsiny de lalàna ny didy mihitsiny zany hoe ny didy mihitsiny zany le ny vonona teo amin'ny azy fijaliana inisy flesh zay le hoe inisy flesh zany ny flesh ny nofo tao amin'ny nofony zany zany hoe ny soatra masina mihitsy no miteny amy teny hebreo fa ny toraty mihitsy no maty tao io le efesianina 2:15 amy tora io le babatlo hayaba bibsaro et tora hamitso vatskot zay le izy io le tora vandravandra be io ko anareo mpamaky tora rehetrarehetra io vakeo fa io no anatin'ny baiboly hebreo nareo io ngamba ny ampiny ajanonareo zay ka ny ateo hoe tora de ny boky ny lalàna rehetrarehetra ny soratany mosy nanomboka atao amy genesis zay misy apahny voasoratrany sy ny voasoratra ny tao zany izy mihitsy nanohatra raha milafiny ray de ny tifantena lalàna moa de hoe l'exodosy leviticus numéri
ary ny Deutéronomie reo ny tena livre de loi reo. Fa misy moa mampiditra an'le Genesis koa ao tsy de olana satria Mosè nanoratra an'iny ka tsy de olana iny. Iny moa le lovatsofina iny fa tonga atao aminazy fa tena nanoratra izy zany dika zay. Raha mifandehany zatra nampanaovanareo olombelona zay ny fandehany tantara. Ka eto zany ozany hoe nareo mpandrava-didi folo ve no tena mpanota dosiko mantsiny hoe nisy ohatra masina mihitsy ny de milaza fandravana io ary nio arana kosa de lalàna ny Iosoa zay le arikitra amin'ny Jaona voalohany toko fa iny lovaketsika ndray miteny gasy voateritra taminy satria le fantaina moa tsy maintsy voaliana miteny ohatran'izay vaketsika ndray ny bokyny aiza moa izy iny ndraiky izy ndaso jereny le ato amaky indray tsika amin'ny baiboly le Jaona voalohany toko voalohany andininy fafimy afainareo tsenjery kosa ny rakizy etony loka eo be deabe teknisiana mantsy eny loka eo de zay le mitonga ny mamaky Jaona voalohany toko voalohany angambany izy iny raha tsy diso Jaona voalohany toko voalohany ianao nge ty zay hatramo voalohany de zay efa renay zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiaina fefa naseho ny teny fiaina rehefa nitazy zay de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiaina mandrakizay eto zany de miteny Andriamanitra hoe ny zahatra voalohany zay efa irenay sady efa hitan'ny masonay de nijerenay sady efa nitsapananay de ny amin'ny teny fiaina zany te resahany ty lay teny tonga nofo iresahana io izy io zany de sady efa re hitan'ny maso nijerena nitsapainy tanana de ny amin'ny teny fiaina hita izy io amin'ny Jaona voalohany toko fafino izy ndraiky izy am'le hoe diny fafino le didy vaovao de io ndray le Jaona voalohany toko faharoa diny fafito de rahantsika indray le izy ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo ty mantsy le tenen'ny olona hoe misy didy tranaina nge de no heveriny fa didy folo zany resahany eto zany de trany de manitsy be aminareo mihitsy zao le voalaza tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela de io le navoanjareo izay nananareo hatrany voalohany de io le navoany zay rehetrarehetra mpitandrina didy folo io no samborony tony teny ty fa ny heveriny fa didy folo angany nampianarina de ny didy ela zay efa renareo zay zany hoe efa renareo ty didy ela ty izy ary io didy ela io ary koa didy vaovao no soratako aminareo de zavatra marina eo amin'ny seo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava de noho am'izay nge le teny amin'ny andinin'ny fahafito ny didy ela de lay teny efa renareo zany hoe ty didy ela ty zany le teny efa reny zareo raha mihaino tsara zany nareo de teny hitanareo tsy mihitsy ny hoe ny didy ela de le teny efa renareo eo amin'ny andinin'ny fafito de ry farany ambany ry hoe ny didy ela de lay teny efa renareo de mamaly am'zay tsika eto amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ina lay teny efa renareo lay te hoe lay teny efa renareo zay hatramo voalohany de zay efa renay de zay efa hitan'ny masonay zay efa jerenay sady efa notsapainy tananay de ny amin'ny teny fiainana lay efa re satria zay efa renay io izy io amin'ny andiny voalohany zay efa renay ka inona ny efa re ny teny Yahosoa le teny fiainana io izy io eo amin'ny alohan'ny andiny faharoa io io andiny voalohany de ny andiny faharoa de miteny izy hoe ny teny fiainana nge le rehatra am'izay ka tsy le teny fiainana fa lay nihitan'ny masonay lay nitsapahan-tananay tsy izy le teny fiainana zany fa Yahosoa io le hitantsika am'izay ry Jaona toko voalohany de vakiko amin'ny teny frantsay izy rehefa aveo de mazava tsara aminao am'izay Jaona toko voalohany ka ny mandrava didy folo mihitsy ny ana ny tena mety satria zay nga mitandrina didy folo ary nandravan'io de Yahosoa satria nampiadiny jio sy ny jentilisa io nefa ny jio sy ny jentilisa tsy maintsy akamana de voatery tsy maintsy nyravana satria vonjena ny jentilisa Jaona toko voalohany andiny voalohany tamy voalohany teny io ary le teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra angamba resy tafitry ty zay tamy voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra zay io voalohany zany io eny tamy voalohany teny ary ny teny de nonona tamitsika zay izy
aiza moa ary ny teny de tonga tamitsika kanona tamitsika amin'ny andiny fafina amin'ny zay amin'ny andiny fiavarambiny folo ary ny teny de tonga nofo kanonona tamitsika ary hitanay ny voninany de voninahitra mendrika eo any latokana avy tamiray zay eo zany de mazava-be mihitsy le teny hoe ilay teny zany de tsisa fa Yahosoa io le tonga nofo io zany de io teny io lay voalaza tany hoe lay teny efarenareo ihany io teny didy talo io lay didy taloha izy de lay teny efarenareo ihany de ny tenin'ny Yahosoa dikan'izay satria ny tenin'ny Yahosoa no nomena ny apôstôly de eo natao hoe lay didy efa ela hatram'izay fa tsy ny didy folo mihitsy diso hevitro nareo aleo mafitsika amin'ny teny vazaha indray le izy mba ho azy ny rehetrarehetra am'izay hoe ay tena fitaka daholo ny ataonreto mpitandrana didy folo reto zany de tena lazaiko anao mivaliny mametaka anareo mamono anareo azay mety fitandro etsony amin'ny manaraka manarahany zay ady am'izay ambassadeur ny Yahosoa mazava-be ny teny fakiko indray le izy 1 Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie la parole io resany eto io tsy izy nefa le la parole fa Yahosoa le hitantsika teo iny ihany dore avetsika vetivety le Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 1 to vakitsika indray izy Jean chapitre 1 verset 1 sy ny 2 au commencement était la parole io izy io et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu zay andiny 14 et la parole a été faite chair io ndray izy io la parole a été faite chair elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique et venu du Père io parole io zany le tamin'ny voalohany ary tonga atao amitsika le la parole lasa chair izy et la parole a été faite chair io nous l'avons vu là hitatsika tsara izy io iverentsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 teo zany satria vitatsika fa Yahosoa le la parole zay tonga nofo zany ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu voilà concernant la parole de vie titady farany amin'ny verset 1 farandrindra concernant la parole de vie nous avons entendu la parole de vie zay ny dikan'io avadikitsy am'izay le Jean chapitre 2 verset 7 bien-aimé verset 7 vetrany ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement zay phase tany commencement efa tsika hitiny atao hoe enao ingaty ce qui était dès le commencement la parole de vie et nous avons entendu cette parole là fakio tsany hoe ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu zany hoe dès le commencement on a entendu qui a-t-on entendu c'était la parole de vie zany hoe ny la parole zany no efa hita tany amin'ny commencement ary efa eny tamin'izany fotoana zany de io am'izay izy hoe io commencement io bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis je vous écris mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement io izy io le commencement nefa ny tsy izy efa resaka Yahosoa io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendu mazava-be mihitsy zay teny zay ce commandement ancien là mianara-teny frantsay ho zay mbola tsy mahatakatra an'le ty fa mazava-be io teny io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendu donc nous allons revenir sur ce qu'on vient de dire là donc ce qui était de le commencement zany zay nanomboka tamin'ny commencement zany de zao io nous avons entendu cela eninay io tamin'ny commencement io de avetsika ndray le ato amin'ny 2:7 ato bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement efa trany amin'ny commencement zany io de tsy zay nefa le commencement fa nous avons entendu sa parole de ty ambany ty izy concernant la parole de vie nous avons entendu cette parole là dès le commencement c'est la parole de vie ary la parole io am'izay le ny teneny eto hoe car ce commandement ancien
c'est la parole que vous avez entendue. Verina zany tsika fa tsy izy akory fa lay commandement ancien zany a de tsy inona koa lay commandement ancien fa c'est la parole de vie que Yahushua a annoncé par sa bouche afin que tout le monde comprenne que c'est lui qui est le vrai sauveur. Voilà. Zany hoe dika zay teny de hoe mba ho fantatrareo fa lay teny hoe parole eto a de tsy olona hafa akory fa Yahushua tsy didy hafa le vereo fa didy folo fa lay teny Yahushua. Nous avons entendu cette parole et ce commandement c'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Nazaveko anareo zany fa tsisy idirana didy folo mihitsy resaka fa ny teny Yahushua ny resahana am'zany. La parole que nous avons entendue mazava be ty ka inona ny parole tsapain'ny apôstôly tanana didy folo ve ny tsapaina tanana ary ny didy folo ve ny mpanjinina tamin'ny maso. Didy folo zany tany amy zanak'Israely tany zany nisy an'zany de nirazam-beny zareo ary izy tsy nandray tanana didy folo nefa izy miteny hoe que nous avons touché par nos mains. Hitanao tsara io ka ny zavatra nyraisina tamin'ny tanana de Yahushua nyraisina tamin'ny tanana fa tsy didy folo. Ary le parole tam'zany a la parole de vie ny resana teo et c'est la parole de vie qui est le commandement ancien. C'est-à-dire noho zany a midika an'zany de zao a midika le hoe parole de vie de io le commandement ancien tsy didy folo fa Yahushua satria Yahushua ny atao hoe la parole. Ary la parole namoaka didy a de ny didiny Yahushua. Ka zay ny valy teny nomenanao rehefa neno tsara nareo rehetrarehetra am'izay mitovy hevitra am'izay hoe tsy nanota mihitsy zay tato hoe nandrava didy folo ve ka nanota. Nanao ny mpitandrina didy folo ny mpanota ary mitsipy any amin'ny ely satria nandidy ny dikany Elohe Israel iayavano anarany. Dikanareo zany didin'Andriamanitra zany ary tena tsy mehentra reo nitsaketsaka nefa misy tena hoe aza nampina de aza ny esoa ary papandainga n'le zanak'Andriamanitra mihitsy mba mieritreretra. Faharoa ty zany a mamaky njery zay voavaly ny voalohany a ao ary falaiko ny vadinao de ho tsapanao zany tsy makato didy folo zany zany mampiseho mahadevoly anao hoe ny olona mpitandrina didy folo de mpangalatra vadin'olona. Efa hitanao tsara zay le izy zay Elohe zao tia de hoe vitanao mangalatra vadin'olona anteny izy raha mitandrina didy folo ianao a de tsy anana zany saina zany ianao fa zany ny prove fa ianareo mpitandrina didy folo de olona mpanao ratsy nareo. Za ve ny tsy mitandrina didy folo de inona tokony hampatezitra anao za nge ny tsy mitandrina efa ngamo za terenao hitandrina an'io koa sady nga misy lalàna ito ambony tany tsy maintsy mitandrina an'io meo ana ny teny azay fa ho any zay teo vonjena de ndana makany amin'ny Yahushua zay le izy zay ary zay teo vonjena no entiny makany amin'ny Yahushua aza misy mitandrina didy folo fa makany amin'ny Elo nareo fa zay te tandrina anio mitandrenao nareo no mitandrina de zay ny teziranareo inona tokony hampatezitra anao aminay. Ohatra hoe ity misy dité misy ronono de ity misy café misy poizina efa fantaneo fa café misy poizina izy aniny ohatrany hoe dité misy ronono no aminay fa raha tsy olona vendrina ny tena manako inona ndry misy poizina ndray ohatran'izany io ka samitsika mieritreritra mihitsy ny am'izao fotoana zao fa mifarany ane tantarany no to mandeha zao zatra sao hoe zaranao mieritreritra rehefa tsy teo avonjy moanao a de tsy hitana izy ho tenenina fa de zay le izy zay ka zay ny valy teny hoe raha tena mitandrina didy folo tokoa ve ianao ohatra zay misy teny hoe aza mangalatra ny vadin'olona ao moa zany tsisy an'izay koa ny tena marina ianao afaka mangalatra ny vadin'olona fa zay namonany Davida raha ianao ny tantarany Davida tena ataon'Andriamanitra faizana teny hoe Elohe Israel fa izy a ka mieritreretra ianao izay ny tsy mitandrina didy folo ko ny vadiko ny alainao fa de verinao fa vehivavy tsisy saina koa raha ny vadiko ny tenisiko ataonao an'izany tsotra kely ny vady ny aleva raha mahazaka anazy de ataovy. Rehefa te vorora sy voadaka de manaova an'zay zany anay tsy mahay manotatsony na ny vadinay aza tsy mahay an'izany izy ary ny vady zay ady tsy tia lehilahy zany za rery ny tia taka anahy koa tsy tia olo-kafa izy rery ny tiako zany ny atao amin'ny Yahushua zany ary tena fifalianao anay mihitsy zany fifalianao anay mihitsy zany hoe rery anay mihitsy zany hoe tsy mahay manao ratsy zany fiainareo mpitandrina didy folo ionao zao de mbola nambakainy ataonao zay le hoe andevona mangalakasaka de nambakanina lefany rehefa nivoaka izy tany an-tsahy io fa nivoaka tao daholo ny zatra rehetra tratra izy tena mana enao eo de nisy azy zany
fa ny tena manaraka andray aza io moa zany de efa nareo mpitanona didifolo de mba mamangoty eny zany ny toetsainareo zany any ny toetsainareo zany mahampimebe mihitsy salamy fa tsy natokana ho an'rehetra ve efa nomeko teo le teny tsy natokana ho an'rehetra satria maninona natokana ho any zanakizy serery ihany efa navokako teo ny lalàna reny rediredy daholo no miteny hoe natokana ho an'rehetra zany adalan'ireo olo reo zany teny mose zany ange tsy azo anampiana tsy azo eny esorany ka raha vao mitandrina ny didiny mose anao de didiny avany dikan'iny a de tsy azo tandreman'ny hafa firenena lalàna tsy azo evalozana io on ne peut pas toucher à cette loi là à cette alliance tsy azoko tiana mihitsy n'io alliance io dika zay fady voilà amenamazay salama tompoko azafady mba tamso afy tompoko le didy tena mifolo senjato inavy le izy tompoko de mialatsiny aminao zay fa zay tsy mitandrina an'io a de tsy hitako zay tantaranay anao aminazy tsy miditra am'zany a azavy zay teknisiany mizany manama teknisiana de reo mba ataoko antaneto ie ka noho zany zany de tsy afaka mitanisanao io satria zahatra tsy ipetrana tsy hitanisanao an'zany a zay mihitsy salamy tompoko de foana ave zany le sohatra masina hoe zao no andriamanitry ny nofo rehetra andriamanitry ny nofo rehetra izy de le nofo rehetra nyteneny hoe ny israelianina mitandrana didifolo a sy lana mose ary ny akoatran'ireo a mitandrana lalàna ny eosoa zay fotsiny ataonao zay zay le teny le andriamanitry ny nofo rehetra samy mitandrana ny azy mazavy hoe zay ho an teknisiana zay tsy olo tena le mpiaino a zay rehefa andriamanitry ny nofo rehetra zany a de mahazo valiny tsara tokoa ianao zany dika zay hoe izy miteny hoe ho an'le nofo rehetra misy rairanina zay ao anatin'ny klasy nofo rehetra didifolo nitandremanareo zay ny anareo zay ho an'le nofo rehetra akoatra zay kotsany a yahosoany mitandremy lalàna ny yahosoany tandremanareo de zay manaraka ny yahosoa tonga any amy lanitrylanitra fa zay mitandrina didifolo makany amin'ny ero de zay tianareo rano ho an'zay io hafa firenena satria raha va le didifolo efa nomeko anareo teny toko sy andininy a boky tora mihitsy no miteny an'zay mazava ve zay teknisiana rehetrarehetra tsy olo tena le mpiaina zay dasonreo hoe misy hevitra rety lefa ny fanamarian'ny mpiaino a hoe zao ny andriamanitry ny nofo rehetra tintenenina le hoe lasa fanay fa tsy nofo raha lasa fanay kosa n'le olona de manatona ny yahosoa am'izay izy yahosoa am'izay no aranao satria yahosoa no natonga andreo lasa fanay de rehefa lasa fanay no ny amin'ny yahosoa de lalàna ny yahosoa am'izay no arahanao fa tsy mitandrina didifolo intsony zay le hoe tandremo ny didiko izy yahosoa raha ty any aloha de mitandrina ny didiko izy yahosoa zay ny teny de tandremo ny didiny yahosoa zany zay zay zany fa de tsisy trony ny fanontaniana ny avy any ampitan-dranomasina loatra de mbola tsy mandefa fanontaniana fa mety raha pitso andray zareo vao mametraka fanontaniana fa mbola mandinika tsara zareo zay fa de miraso atsika tainy yahosoa ndray zany a zay no famararana ny fampianarana tandroany a de mbola misy anakaiky aty ndray leo toizatsika ary salama tompoko ahoana marina moa ny tena nahitana an'ilay anarana efa nampianarina teto zay fa reny hoe many amin'ny fotoana manaraka atsika mamaly an'izay satria lay anarana zany de tena zay fotsiny e ny nahitana an'lay anarana zany a de efa nazavaiko avy any aminay anaran'le zokiko io a avy any amy lanitrylanitra io anarana io nomena anareo aty a de ny afantaranareo anazy de zao afaka mifahotana zay miaraka am'izay ihany ny fahafantaranareo an'io satria zay ny anton'le nanomezana anareo an'iny mpamonjy iny a afaka anareo mifahotana de tsy mpanotantsony ka rehefa tonga le hoe afaka mifahotana tsy manotantsony zay miaraka aminy a io le anarana io de zao toriko aminao zao tsy misy fanontaniana lavabe zany ka raha miteny hoe izy andahitanareo le anarana efa name fanaporofona ihany araka nalàna mose sy ny rehetrarehetra zay meko anareo kanefa ny lavabe kosa zany a lasa fampianarana hafabe izy fa aleto atsika manaraka andray zany zay egnane mba heny fotsiny nao satria rehefa tonga mampianatra iny de no tsy miheno zay misy le olana zay tsy miheno nareo rehefa mampianatra de zay zao le tena manisan'ny mampalelo fa zataon'zany a fa valitsika amin'ny fotoana manaraka andreny a amin'ny fampianarana manaraka zay zany fanontany mbola misy ty tsisy tronika tapitra teo angambany izy zay zany fa de miraso atsika rehetra samy hotainao soaza tsy misy trony no fampiny message hitako ato de aby andrasako kely vetivetika ary aloha
io andry kely a zay tapitra hono izy ny mpandefa mesazy satria le telefonako ampiasaina de tsy afaka mandray mesazy a de vitatreo zany ny fampianarana matoka fa faly daholo zay nen'ny fampianarana sy ny fanazavana ary ny faniriny zay adia de tonga soa daholo vonjena rehetrarehetra na vahiny a na hafa firenena samy tonga ato amin'ny soa daholy samy vonjena daholy de miratsy otriketra samy tonga soa ty amin'ny osoa de nio tsara daholo zay nampianariko zay fa hitanao tsara fa tena famonjeny zany voninahitra ho any Dadamala Iava voninahitra ho any Ahosoa ary vavatsika tsorabetsaka Dadamala Iava ny amin'ny teny rehetra zay nomeko teo misotranao ny amin'ny soavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe nomenao zao teny tsara sy mamonjy fiainana mandrakizay Iahosoa le fanafotana sy famonjena taio ny teny hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay rehetra miaino zao voninahitra anao mandrakizay mankalaza anao sy mankasitraka ny nataonao Iahosoa vonjeo ny olona ary niangatany zay ady amandrakariva Dadamala Iava sy Ahosoa de zao ny andefasanao ny fanahy masina isitona ny olona hiverina am'izay ho any aminao aza atao misy mijanona zay voalahatra fa mahatonga soa atao aminao Dada Iava sy Ahosoa efa nomeko ny teninao sy ny fampianarana zay mitondra azy hoakaty aminao Ahosoa anjaranao ny sisa Dadamala Iava sy Ahosoa vonjeo daholo zay rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny anaranao Ahosoa no asan'ny vavaka izany amen de miraso tsiketra samy teny Ahosoa mafitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka indray a velomato